Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Na dia lasa sy mielona avokoa aza ny zavatra rehetra, toa nahakivina nampalahelo ny eritreritra izany teo amin'ny fiainanao. Mety ho angamba ianao hoe tahaka izay, na ho koa ianao hoe tsy misy fanantenana intsony ny amiko. Dia izao ny zava-dehibe, mbola eo ianao, nomen'Andriamanitra tombonandro ianao ary afaka mifampahery isika. Izao no teny fohy tianay atolotra anao. Tsy misy tara loatra izany raha toa ka mbola tianao no tonga ho ilay olona izay nirianao hatr'izay. Tsy misy tara loatra izany raha toa ka manapa-kevitra ny hiova ianao amin'izao fotoana izao indrindra. Tsy misy olona nizaniza afaka nakana anao tsy hanao izany raha toa ka te hiova ianao. Ianao rery ihany no misafidy izay lalana tianao aleha. Noho izany safidio ary izay tsara ary everina indray, tsy misy olona afaka ny anakana anao tsy hiova ho amin'ny tsara raha toa ka fanirianao izany. Ary vonina nampy anao amin'ny fomba rehetra mba ahazahoanao izany ilay raintsika any an-danitra raha ekenao ny anaovana izany. Araka ny lazaina amin'ny Salamo 4:30 manao hoe: andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Salama daholo va ny ankizikely rehetra. Raha misy marary amintsika dia mirary soanao ny feon'ny fanantenana. Hono misy ankamantatra kely ty rakisy. Inona no mitondra fanana sy hazavana? Fantatrao. Andeha saitsika lefa ny teknisianina ary ty tantara kely anankiray ty dia ho fantatsika ny valiny. Meno finaritra. Inona ary izany? Mafana sy mazava ary mahasalama. Tantara nosoratan'i Zoanitra, andrenesana ho an'ny Fanja, Nora, Rila ary Nary. Ela be koa vao miditra tsika ry Zily tena mainy andro be tia mba tia koa raha menimenina. Avy ny orana menimenina, mangatsika ny andro menimenina, mafana ny andro menimenina. Hita ho ary Zily, tokony hipetraka any amin'ny planeta hafa mihitsy angamby io Izany koa le tsy tiako ka petsikeratsy. Zay, sofa naneny ny lakolosy fidirana.
Ary angai ianao tsy ilalao hiaraka amin'ny ankizy-namanao rom-boty a? Mahafana be ny andro roneny ka moa Zany ve dia tena mafana e. Mitondra satroka fotsiny dia akanjo fohy tanana anaovana. Aleo mijerijereka. Sao dia mba marary kosa ary ianao ty rom-boty a? Salama ary neny a. Hoay, jereneny ane le olona ao amin'ny tele e. To tsy mahetsika. Ndre mampalahelo izy fa mangatsiaka be any aminy rom-boty a. Hoay, jereneny io ankizy vavikely io fa matory e. Matin'ny atsika io. Ka maninona nefa raha mitanandro e. Edre mino aho fa mba tena te hitanandro mihitsy izy ireo fa tsy miratra neny masoandro e. Tsy hitanao nga io andro mantsombona be matsiraviny io rom-boty a. Mampalahelo zareo neny e. Ie, sambatra ane tsika aty rom-boty e. Misy masoandro miratra tsara, manome hafanana sady manome hazavana. Tena marina zany roneny a. Zay vao tena tsapako fa sarobidy ny masoandro. Tena ilain'ny zava-mananaina rehetra tokoa ny masoandro rom-boty a. Ankoatrany hoe mitondra hafanana sy manome hazavana dia mamono ny otrika aretina ihany koa ny masoandro. Mamorona vitamina D izay mahatsara sy manamafy ny taolana. Ilaina zany ny taninandro roneny. Ilaina mihitsy ny taninandro fa tsy atao be loatra. Eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra eo. Ary rehefa vita izay dia misatroka raha te hilalao eny an-tokotany. Aleo ary neny andeha hilalao hiaraka amin'ny namako a. Aiza moa le satroko teo roneny. Ndry ary nanino ny mboty mba ny taninandro. Fa nga tsy mafana indray e. Ay mahasoa atsika kay masoandro. Azafady ry zalahy fa tena tsy menomenina tsony a. Ilaina ny masoandro matoa men'Andriamanitra rom-boty a. Eritrereto ane hoe tsy nisy ny masoandro e, dia nanahoana ny fiainana teto tany. Tena ratso. Tsy menomenina tsony a. Mifona aminareo a sady mifona amin'ny Jesosy. Hitanareo amin'izay ve ny valan'le ankamantatra? Eny, masoandro. Tena ilaina ny masoandro rakizy. No izany dia okontsika hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva satria nomeny masoandro. Zay tena mahasoa antsika io masoandro io. Izay indray ary aloha ny androany fa manome fotoana antsika ankizy rehetra indray amin'ny manaraka. Veloma awr malagasy@gmail.com. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Mba efa nandre fampianarana ve ianao manao hoe ny olombelona dia avy amin'ny ratsako. Marina tokoa ve izany? Ahoana ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany? Manasanao mba hiaraka anondrika ny lohanao amiko hangataka ny fanazavantsaina avy amin'ny fanan'Andriamanitra isika. Raha ny izay ny an-danitro misaotra anao zahay fa afaka miaraka eto indray miara-mianatra ny teninao, mamela ny elokay sy ny fatsotsana mampanotanay, ary diovy izay ho afaka amin'ireny eloka izay angatahany famelan-keloka hatrany hatrany ireny. Mangataka koa ny fananao masina izay mba hanazava indray ny sainay, satria hanokatra ny teninao izay ary
hianatra hamantatra izay voalazan'ny teninao ary azavao ny sainay ho resy lahatra ny amin'ny fahamarinana lazainao anatin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny fikaroana farany indrindra nataonareo mpikaroka dia nahafantarana fa tsy marina velively hoe avy amin'ny rajako ny olombelona. Tsy taranaka rajako zany ianao fa zanak'Andriamanitra. Zany no mametraka anao amin'ny tombam-bidy ambony fa tsy amin'ny mahataranaka rajako anao. Mazava fa tsisy faly sika raha lazaina fa rajako na zanaka rajako. Mampalahelo fa misy aza olona sasantsasany menatra ny laza izay tena rainy no ny antony manokana. Azava misy zany asa angamba mety boka ny rainy, asa koa angamba mety hogadra lava na olona izay manana tantara mahamenatra na mpidoroka fantatry ny mpiaramonina sy ny sisa. Fa tiany olona kosa ny milaza izay niteraka azy raha toa ka ambony, malaza, manana ny maizy azy na vita zava-dehibe teo amin'ny fiaramonina zany rainy zany. Misy indray ireo tsy mahalala mihitsy ny olona niteraka azy, mampalahelo. Na fantatrao anefa na tsia dia tsy tokony hamenatra ny fahafantaran'ny hafa ny ray aman-dreny niteraka anao. Na mahantra na manan-kareny ireo ray aman-dreninao ireo, na manao ahoana toetrany dia ray aman-dreninao ireo. Ireo no nataon'Andriamanitra fitaovana ahitanao masoandro. Ary namoaka didy mihitsy azy Andriamanitra manao hoe manajana rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Fa ankoatran'izany dia asa raha fantatrao fa zanak'Andriamanitra koa ianao Ary ny fahalalana an'izany dia ahatonga anao hanome tombam-bidy avo dia avo ny tenanao sy ny hafa manodidina anao. Ny mifanohitra amin'izany no hitranga raha sanatria mino ianao fa avy amin'ny rajako. Izay voapirofo ny siansa moderna fa tsy marina velively. Tsy mbola nisy mihitsy pirofo na kely monja aza na hitana rajako niova olombelona na tamin'ny ampahany kely aza na dia misy azy ireo olona mbola mifikitra amin'izany fampianaran'izany. Ny any azon'izy ireo anamarinana ny heviny dia ny filazana fa efa tapitrisa taona ny siny zany, hevitra izay tsy azo ny olona amin'izao fotoana izao porofoina velively, dia fironona dolo izao formula izay tsy fatapototra rehetra izao, izay terena hinon'ny mpianatra mba hahafahana manamarina zavatra tsy marina velively. Nijanona ho rajako foana ny rajako, olona ihany no miteraka olona hatrany hatrany, fa tsy mbola nisy rajako ny voatra ho olona na amin'ny ampahany kely aza. Satana neny nampiditra sy nampely an'ireny fampianaran-diso ireny satria fahavalon'ilay Andriamanitra namorona antsika izy. Inona avy moa ireo antony ilazana fa zanak'Andriamanitra renao? Voalohany indrindra aloha dia izao, asan'ny tanàn'Andriamanitra ianao. Asan'ny tanàn'Andriamanitra isika. Lazainy boky masina fa ny tanàn'Andriamanitra mihitsy ny namorona antsika. Betsaka ny pirofo manamarina an'izany. Raha tsy hijery afa-tsy ireo fahaizana mampitola gaga nomeny antsika olombelona izy, izay tsy hananana ny rajako velively na ny sombony kely akory aza. Tamin'ny famoronana ny voary rehetra Andriamanitra dia ny teny fotsiny ihany dia nisy izany zavaboary izany. Fa tamin'ny famoronana antsika olombelona dia ny tanany mihitsy no nampiasainy namola volana ny endritsika, ary ny fofinainy ny vavany no namelomany antsika. Izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra momba an'izany ao amin'ny Genesis 2:7. Genesis 2:7. Ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary no fofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Dia izao koa ny vakintsika ao amin'ny Joba 10:9-12. Joba 10:9-12. Ny tananao ihany no namorona ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao, kanjo lavenina indray aho zao. Masiny ianao tsy tsarovy fa nitefenao toy ny tanimanga aho, ka merina any amin'ny vovoka indray ianao. Tsy nahidinao toy ny ronono va aho, ka nampandrinao toy ny ronono mandry. Eno nitafiana hoditra sy nofo aho, ary norariana aho tamin'ny taolana sy ny ozatra. Tsy piotsara nge ny teny hoe nanisy endrika antsika Andriamanitra, nitefeny isika, nitafiny, norariany. Zany hoe nisy fikendrena manokana mihitsy tamin'ny famoronana antsika olombelona, nisy fitandremana manokana
ny tanan'andriamanitra mihitsy no ny asa. Jehovah ny tompo marika, izy no saina sy nandrindra izay mbola antsika rehetra ihany koa. Matoa eo amin'izay toerana misy azy, ny vava amin'izao fotoana izao ny masontsika, io sofiny io, ny sisa rehetra araka nisany avy sy ny abeny avy dia satria nisy ilay Andriamanitra izay pahary ny eritreritra sy ny saina ny zany rehetra izany milo. Tsy misy vokatry ny kisendrasendra ireo na dia anankiray aza. Jereo iny famataranandro eny an-tananao iny, iny telefona eny an-tananao iny. Raha sahinao milaza fa vokatry ny kisendrasendra ny nanamboarana an'iny, dia ho lazain'ny olona adaly ianao. Maika fa ny olona izay nanamboatra an'iny no kisendrasendra ny natongavany. Marina loatra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny adalany manao hoe tsy misy Andriamanitra. Ny olona anankiray izay mihevitra fa kisendrasendra no siny dia anao tsinitsinina ny fiainany sy ny fiainany hafa. Ka kisendrasendrako, sahala amin'ireny vola azo kisendrasendra ireny, tsy dia misy vidiny amin'ny olona izany. Dia tahaka an'izany koa, rehefa mihevitra ianao fa kisendrasendra ny natongavanao teto amin'ity tany ity, dia tsisy vidiny fiainanao aminao, tsisy vidiny aminao koa ny fiainan'ny hafa. Fitiavana sy fahendrena ary fahatakarana milo izay mety ilayntsika ry havana no nentin'Andriamanitra namorona antsika ary mahatonga antsika hiavaka amin'ny zava-boary rehetra. Ny antony faharoa mazanak'Andriamanitra asenao dia izao: na dia efa fananan'Andriamanitra asika satria asany tanany, dia nomeny safidy hankatoa azy na tsia, ho tia azy na tsia. Izany anie ny tena fitiavana, manome safidy, tsy maniry akolaka, tsy manery mivantana. Ary Andriamanitra dia tsy mandray afa-tsy fanompoana sy fankatoavana mpitiavana. Tsy manao antery tahaka ny fanaon'ny Satana amin'ireo mpanaraka azy izy. Indrisy anefa fa nanaiky ny fitaky Satana ireo razambentsika voalohany. Dia izao sika simba ny faratsiany izao, lasa mety maty, izany ny vokany, izany ny vokatry ny finoana ny laingan'ny Satana. Izy angefetse, tsy nijery antsika fotsiny amin'izao anefa ilay Andriamanitra namorona antsika, fa nanao planina amin'izay ny olona rehetra. Azo ny natao anie namorona olona vaovao fa tsy izany nataony, fa namonjy ilay olona izay tsy tia azy akory vokatry ny fahotana izay niketsika hiara-monina amintsika. Lasa tsy tian'Andriamanitra isika. Mbola safidy koa anefa no anekeny tsiraray an'izany planina nataon'Andriamanitra izany na tsia. Tsy mba niatehitra fotsiny tamin'ny fahefana amin'ny mampamorona azy Andriamanitra raha namonjy antsika avy teo ampelantanan'ny Satana izay nanao sambobelona antsika no nisafiditsika ihany. Fa mbola navotany tamin'ny fantatsahany rany ianao, izaho, isika. Efa mba nanandrana namina vinana izay mba tombambidinao ve ianao? Mety ho azonao tombanana tsirairay angamba ny vidin'ireo rantsana stova rehetra eo aminao. Nefa moa ve afaka mamoaka ny tena vidinao fitambaran'ireo rehetrareo raha tambatra? Dia tombany indray ny vidin'ny asa vitanao, ny faripahaizanao, mandra-patonga amin'ny fotoana isotronao ronono. Dia hoy ianao hoe izany ve ny tombambidiko? Maro amin'ireo mpanao fanatanjahantena malaza, indrindra fa ny mpanao baolina kitra ange no mikarama vola be lavitra no mikarama filoha-pirenena azy. Tsy mbola afaka milaza ny tena tombambidiny anefa ny karama raisiny, satria mihoatra lavitra noho izany ny tombambidiny hafa eo amin'ny fiainany sy ny maizy azy. Dia manontany tena angamba ianao hoe ary izaho mba ohatrinona no tombambidiko? Omeny anao tsy ho ela ny valin'izany fanontaniana izany. Fa manao mandra-peona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Tarika Harlala. Mahery fanony fitiavana voavondrinao ty sakivery tsy haiko ny milazany ny famonjena avy aminao ny otako e voaty fiainako na vazinao
fifalia betoko lay andriana namina Jesosy otsy andrikio ifampitanta namina o fifalia betoko lay andriana namina Jesosy otsy andrikio ifampitanta namina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tsy oela deo avena handray zay nino anatity iakatrany zanaka utafaona soery hiretonany hirana satrina ndresino yana tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. dia faly miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana natokana ho antsika tanora ity. Miaraba koa ny ray aman-dreny izay mpankafy izany fandarana izany miaraka aminay. Miaraka aminao eto ny zokinao Eliandre Amitansoa. Hanaraka tantara isika, tantara izay nofinosina nomena endrika tononkalo nosoratany namana Zo. Dia aorianan'izay tsika fampitafatafa indray izay everina fa mety mahasoa antsika. Ankafizo ary. ny atao rehetra asio fisainane. rojo no anarako tanora toanao ary namako ary ao vetivetiny sombo tantarako indray marain'izay tafaresaka tamiko zokinay za mbola reraka ny fety ny alina ka mbola somary fanimpanina. Manahoana ry zandriko maimaika ka isetsy ho androko tia hoy neny ny sarandalany seka aza ela fiomanana fa sao tarabe. Za aloha tsy hianatra izany androany ny fiainana efa fantatra ny hafarany miasa manambady dia miteraka na antitra aza ne tsy mipetraka hianatra foana mandramaty fitiany atanon-drana amin'ny sirana eto to ihany aloha ny firehefa mifety tsy mahazo ferana andray rojo manara roatra se satria mbola zatovo adino senga fa zao aneny ny fanomanana ny ho avy aza mitady tany malemy anondrenam-pangady ka hihevitra hoe tsara fefara kanefa tsy te hiezaka hanao ny tsara anatrarany sereo tanjona ambony eo amin'ny fiainana dia tandremo ny safidy ny atao rehetra asio fisainany. Io indray ianao razoko fa miseho endry be serimonina sady be fikendry manoatra indray rangano idada sineny okizay le mifampiteniteny rojo tompo tsafidy se fa izay ho vokany mba hainy se tsy afa manakana amin'izay tiany se fa ny azo ao ihany ny fiainana rehetra tsy miverimberina fa indray mandeha ka velao ary anao izay tiako ary aza asiana olana koa izay fidiko na misasak'alina aza asiana resaka be fa za ve tsy hiova ho azy io rehefa melehibe
razoka eny ary rojo a mandehana mifali de ny mbola zatovo saingy azadiny fa fantaro hatrany mbola ampahamoahananao reo rehetra vitanao teto an-tany. nanitsy afony zoky tsy sasatra tsy nanaritoky saingy indrisy tsy noenoko raha nitaraina ny fiainana ny nananatra ka teo vonangaina ny goka ny foka sy ny loka tsy nety tonga saina satria sy doka de sy doka hatramin'ny vehivavy sy ny fafinaretana tsy mahasoa tsapako vaditra fa tsy nesako loha zany rehetra zany eneny tsy nodiko an-trano hoe ka namelako ny fiainako idirana angano nodirerina ndrefo lalana sy tsy afanandeha tsambena ny maso ka saika ny enjera teny an-dalambe nisy fiaran'ny rimorimona ny tsy avetrany nipitika mafy aho ka tsy tsaroko tsony zay ny hafarany. Allô? Ieny tompoko, zany reniny. Lazao ary e tompoko fa aza fenina. Maninona hoe rojo keliko? Ay, mangidy zany lazainao zany ka tsy teliko. Neny a, fa nahoana ianao no mitomany? Tomokoropaka mafy fa ho aiza ianao zany e? Toka, angany e, miomana. Ny antso any hôpitaly. Matahotra ny ainao so tsy ho tany e. Le zandrinao toka, marary mafy sady mijaly e. Lanitro. Mifonary zoky, mifonary neny, inay ihany ny eno an'ireny anatra ireny, zao aty tapatongotra, tsy tonga saina raha tsy niaina mihitsy no efa saika fongotra. Rojo, ny lesona reny tovozy fa tsy izay rehetra mahafinaritra akory dia asosy haritra daholo. Anako, aza sy mbaina amin'ny fafinaretana mandalo ny atanindranaka vovo imalo e. Endrineny. Fa ny herinao dia ampiasao ka angony mba hamme voninahitra sy ho reharehan'ilay ray ao ambony. Mariny zandry zandry a. Ry zandriko, feno safidy ny fiainana. Fantaro tsara aloha izay tena zava-dehibe ataovy ampisainana mba tsy ho nenina intsony no re avy amin'izay. Ny hevitra fa haiko izay lalany izorako, tompo-tsafidy aho ka izay tiako tsy noverako. Ny liba nandany fotoana tamin'ny rendrarendra tsy aso, reditra tiana nandramana avokoa. Ny hevitra fa ho tanoratrany ka dia adiniko fa hay fandalovana ny tany. Inay aho na ny safidy ka tsy tojo ny zava-mangidy. Ry zatovy namako, ataovy lakiloso manaitra anao ny sombo tantarako. Aza miandro hoe rehefa voalala hitododo, so ihany ary ny hafa tsy fahafatesana, fa ratsy zany ny ratsy vita noho ny levenana. Farany, ahatraranao ireo tanjona ambony eo amin'ny fiainana, tandremo ny safidy, ny atao rehetra azy fisainana. Mpanoratra Zo. Misy tenin'Andriamanitra manao hoe mifananara raha mbola atao hoe anio. Ao amin'ny Hebreo 7 ka ny 7:17 mahitantsika an'izay. Hebreo 7:17 mifananara raha mbola atao hoe anio.
mifananara zany hoe tsy maintsy hifananatra zany sika eto am'ty fiainany ty tsy misy tsinona ny tanteraka fa samy nandalo fahalavona daholo fa ny karazany sy ny fialana tamin'izany no mety tsy mitovy de ilaina ny fananatra fa tsy fampijery arina-tava hoy ny fiteny tsy mifamely fa mifananatra zany hoe mikendry tombontsoa ho an'ny hafa zany ianao rehefa manao an'izay mifonoanatra eny sompitantara fijoroana ho vavolombelona na rahantsika tamin'ny endriky ny tonokalo iny zay isorana manokana ny namana zo nanoratra azy tsy adala akory sika sanatria matoa anarina sy mifananatra ary tsy zay koa na de zokinareo aza no endry kokoa no ny hafa ka hananatra fa miaraka mandray fananarana eto zany sika be dibe am'izay zavatra tsy nentina taonay ary na ny enenanay no tsy tianay ho lalovanareo zandry de mba ampafantarina ianareo ny tokony atao eo anatreny zany misy kosa zay lafi ny tena nahitanao fombiazana kosa de zaraina amintsika koa zany raha vao miresaka hoe fananarana isika de naindray raisintsika amin'ny lafi ratsiny zany kanefa raha mijery zay voalazany soratra masina isika dia tsy adala akory sika sanatria matoa anarina na mifananatra tsy ny adala ny mila fananarana fa ny endry hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 5:5 manao hoe ny endry no anaro ninona hoe ny endry no anaro de ho tiany ianao ny endry no anaro de ho tiany ianao ary ny 7 indray de manao hoe zay mananatra ny ratsy fanahy de azo tsiny ka ny fananarana de natao an'ny olona endry mba atsara ny fiainany atsaratsara kokoa hatrany ny fiainany ny ohabolana 12:1 de milaza toy izao hoe zay tia fananarana de tia fahendrena ahoana hoe zay tia fananarana de tia fahendrena fa izay mandahanatra de inona hony de biby mampiavaka atsika amin'ny biby zany ny fitiavana fananarana hinoko fa ho tianao ny anatra nalefa tamin'ny tantara iny ary voarainao tsara zany mankafy ny mandray lesino atsoahana avy amin'izany koa fa tsy sanatria anampitsofina tsara ny alalantsika tanora zandry mpanaraka ity fandarany ary fa misy ny sokady sy taona antsoina hoe adolescence adika amin'ny teny manao hoe adolatseto ihany koa zany amin'ny teny malagasy andalovan'ny tanora rehetra ny OMS na ny fikambanana iraisam-pirenena mikasika ny fahasalamana dia milaza fa manomboka eo amin'ny 10 taona ka hatramin'ny 9 taonany olona no misy an'io adolantseto io fa ny teny isehon'ny fahasarotana na ho an'ilay tanora na ho an'ny mpanabe dia manomboka eo amin'ny 15 taona ka hatramin'ny 17 taona eo misy aza mbola mitatra hatrany amin'ny 20 taona indrindra fa ho an'ny zazalahy ela kokoa no mantsy sika lehilahy vao matotra fantatra fa ny fomba fiainan'ny tanora ao anatin'ny taonan'ny adolatseto no hamaritra no avy mandrakizay hamaritra no avy mandrakizay ny fomba fiainana eo amin'ny lafi ny rehetra mihitsy ara-tsaina ny fianarana zany raha vao tsy rambiny eo dia misy fiatraika mandrakizay amin'ny fiainany ny ara-panahy tahaka an'izany koa ny ara-pahasalamana sy ny sisa de miankina be dehibe amin'ny fanabeazana omeny ray aman-dreny milohan'ny idiran'ny tanora amin'ny sokajy taona io no ahamafy na tsia ny fandalovan'ny tanora anankiray amin'izany zao anefa fandarantsika de manentana antsika ho tanora mandray andraikitra ka na mavita ny andraiky ny ray aman-dreny na tsia dia isika tanora ihany no izaka ny vokany raha manilika andraikitra amin'ny ray aman-drenitsika ny am'izay tokony natao na tsy tamin'ny fanabiazana antsika indrindra fa amin'izao andro sarotra izao zay mahatonga ny ray aman-dreny tsy maintsy miasa daholo zany aza mbola tsy ampy amin'ny famelomana antsika ny fampandehanana ny tokantrano noho izany sika dia tsy tokony hanilika amin'izaniza ny amin'ny hoavintsika ny lesona voalohany no raisina tamin'ny tantara iny ary inoko fa hitanao koa dia ity
rehefa tsy mety anarina ny olona anankiray na tanora izy na lehibe dia tsy maintsy avelan'Andriamanitra hananatra azy ny fiainana. Ary soa ihany fa tafita ilay ianatry ny fiainana fa tsy maty rojo. Soa ihany koa fa nanana zoky nananatra izy, ka na tsy ny rahara iny aza ny tenin'ny zokiny dia tsaroany ihany rehefa nanary ny fiainana izy. Tsy very maina arak'izany reny anatra hifanaovantsika ireny, na dia toa manam-pitsofina aza ny namantsika na ny olona anarina matetika. Ilainy ary tadidiny foana ny tsiron'ireny anatra ireny ndray androany. Ny fandiniana natao hony ry tanora zandry isany, fandiniana nataon'ny mpanabe zany dia nahitana fa matetika rehefa tsy ho intsony ilay olona nananatra vao resy lahatra ny amin'ny fananarana nataony ilay olona nanariny. Ny tena loza dia ity, rehefa maty ny ray aman-dreny vao resy lahatra ny fananarana nataony ny ankamaroan'ny zanaka, ary nenina be vava sy alahelo maharitra ny vokatr'izany. Dia mialatsiny raha tsy maintsy miteny voka-pikaroana anankiray hafa koa nataon'ny mpanabe maro, fa ny tanora nampiantaina hony tsy mba nandizava-tsarotra, tsy mba navelandre olana mitrango ao-tokantrano ao, tsy mba nizarina namaha olana niaraka tamin'ny fianakaviana, tsy mba nizarina nao raharaha na handray andraiky tratry ny fahakeliny. Reny ankizy ireny ny tena sahirana sy manahirana rehefa mandalo ny taona ny adolatseto. Kaza manaiky izany hoe ampietainy izany, fandrika be ho antsika izany. Ka inona ary ny tokony atao ianao mba tsy ho tratran'izany toe-javatra mampalahelo izany, satria ao anatin'io adolatseto no tena isian'ny herin'ny fahatanorana. Dia eo nefa no mamaritra no avinao mandrakizay. Ka aleo mandray andraikitra. Za dia mahalala tovolahy kely vao 9 taona monja fa tena tompon'andraikitra izany noho ny fahasairanana eo amin'ny ray aman-dreniny, dia mandray andraikitra izy ary ireo zandriny anankiroa izay mbola kely na dia tsy maintsy mandeha aza ny ray aman-dreniny dia voakarakarany mihitsy, akoatra ny asa, ny fambolena sy ny fiompiana, satria atantsaza ny tovolahy zany. Ka azontsika atao zany manao tahaka an'izany. Voalohany ary dia izao mila mizatra mandray andraikitra dia ny mbola kely taona zany sika, fa andraikitra tsotra sahazatsika. Toy ny asa mandraraha fanao andavanandro, zavatra tsotra toy ny mampirina fandrinana izany, matsaka rano, miatsena, manadio trano sy ny tokotany, mahandro sakafo sy ny sisa, manondraka voninkazo. Fa mamola volanao reny manamboatra anao, mitaizanao hanana toetra ho afaka hiatrika tsara ny fotoana ny adolatseto zany. Raha mbola tsy tonga eo amin'izany taona izany ianao, rehefa tonga eo mantsy dia misy an'izay asarotan'izay na ho anao na ho an'ny mpanabe na ny ray aman-dreny. Faharoa, voalaza ny fikaroana nataon'ny mpanabe maro ihany koa fa maivana kokoa ho an'ny tanora mino an'Andriamanitra sy mazoto manatrika fitaom-pivavahana ny fandalovana ny osokajy taona ny adolatseto. Ka tena mahasoa antsika tanora zany eo ny miditra anaty fikambanana manabe ara-pivavahana, miloha sy mandritra ny fandalovana osokajy taona ny adolatseto. Manampy be deaibe antsika Andriamanitra, izy mihitsy no mitaiza antsika. Na dia ohatry ny makamokamo azy zany dia mandehana ihany, ikeo ihany fa tsy njovony ho avy. Fahatelo, ny fanaovana fanatanjahantena ihany koa dia voalaza fa manampy be deaibe antsika tanora hiatrika ny asarotana izay lalovana rehefa ao anatin'ny osokajy taona ny adolatseto. Faefatra, sahia mifidy ny namana. Fidio ny tanora ao ataonao namana akaiky. Tsy miavonavona amin'ny rehetrarehetra ianao, fa misy mihitsy angely hoe namana akaiky. Dia ireny mila fidiana. Nahoana moa mora manahaka ny ataon'ny namana mitovy taona amintsika isika. Na mety na tsy ny ataon'ireny namantsika ireny dia mora manahaka anjambany sika ao anatin'ny fahatanorantsika. Tsy misy namana tena hoe tahaka ny anjely, fa misy namana manao ezaka mba hanana fiainana modely eo amin'ny fiainany
mianatra tsara izy, manao raharaha tsara izy, mankatony ray aman-drenina izy. Reny zany atao namana. Dia aza manahaka be fatany ny ataon'ireo namana mitovy-taona aminao manodidina anao fa tsy izay ataon'ny tanora maro akory dia mety daholo, fa mianara mandiny zavatra. Fa 5, atao fahazarana ny miaino am-panajana, ny fampianarana, na ny fananarana ataon'ny zoky sy ny ray aman-dreny, ny pastora, na dia mety tsy tratry ny sainao aza, na mety tsy hoekeny sainao mihitsy avy hatrany aza, ny zavatra lazay indraindray. Dia hianaro fotsiny manaja, miaino am-panginana. Fa ahasoanao amin'ny fotoana tsy ampozinao reny anatra sy fampianarana ireny. Tena zavatra tsapany rehetrarehetra izany. Dia izao mazotoa miresaka ny lafiny zavatra rehetra amin'ny ray aman-dreny sy ny zoky. Dia anontaniao mihitsy hoe inona ny tokony atao araka ny hevitrao. Anisan'ny manana tombontsoa manokana ny ankizy any amin'ny tany mandroso, satria ny ankizy ihany tsy azonao terena intsony hanaiky izay tianao atao, fa miresaka ny tsy maintsy ataonao, miresaka. Dia izay ny lasa tombontsoa ny ankizy ihany, satria lasa tena mitafatafa be amin'ny ray aman-dreny mihitsy, miresaka mampizatra mamoaka hevitra izy. Ary torohevitra tsara ho andray aman-dreny koa izany. Zaho tamin'ny fahakeloko dia efa tiako ny miresaka amin'ny olona efa antitra, olona efa lehibehibe ireny. Tsy fantatro ny antony fa nankafiziko izany satria misy zavatra mahafinaritra resahany. Ny torohevitra fahenina, fadio ny midonanam-poana. Maninona hoe? Fadio ny midonanam-poana, tsy manao ninonina. Aza dinoina fa voafetrana iny fotoana iainantsika eto amin'ity tany ity. Rehefa lasa ny fotoana dia voaisa, miena ny androm-piainana. Rehefa tsy manana atao isika dia amorona ny devoly zavatra atao. Aza dino izay. Samy hafa mihitsy ny hoe makaina satria reraky ny dia lavitra, avy nianatra, na avy nanao asa mafy, sy ny hoe midonanam-poana, tsy manao ninonina, na koa varindresaka ela loatra miaraka amin'ny namana, na ilaina aza ny miresaka amin'ny namana, dia misy mandany andro amin'izany fotsiny amin'ny resaka tsy misy dikany mialatsiny. Ary fa 7 dia izao, mila mametraka tanjona ianao. Mila maninona hoe? Mila mametraka tanjona. Ohatra, ho afaka fanadinana, na koa hoe hisondrotra kilasy, ary mba ho isan'ireo tsara noty 3 voalohany eo am-pianarana. Tsara anie zany. Ny fametrahanao an'izany tanjona izany, izay izao tanjona ara-tsaina izay, dia ohatr'izay koa ny ara-batana, ny ara-panasy ny sisa. Ka ny fametrahanao an'io tanjona io dia hanampy ianao tsy ho tratry ny fakam-panahy sy ho mora andresy an'izany. Raha misy azy izany, tsy maintsy misy moa fakam-panahy, fa mora aminao koa mandresy an'ireny rehefa manana tanjona napetraka ianao, petraka ao amin'ny sainao ao. Manampy ianao koa izany mba hanaovana fandaram-potoana matotra atratrarana ilay tanjona. Ohatra hoe isaky ny avy manao raharaha dia tsy maintsy mamerina lesona aloha. Dia isaky ny maraina aho dia tsy maintsy mifovo maraina mianatra. Manjary mahatonga anao hanana ilay antsoina hoe self discipline zany hoe manazatra anao mba hifetena. Hamarana anazy dia izao, ataovy ambavaka ny ezaka rehetra ataonareo ary aza misaraka amin'Andriamanitra. Na misy toe-javatra tsy tratry ny saina mihitsy aza, miatra miseho ny fiainanao, ohatra ny misy zavatra tsara dia tsara anie, izay heverinao tsy hita mihitsy izay maharatsy azy, kanefa tsy avelan'Andriamanitra atao, dia ekena fotsiny aloha, na dia tsy fantatra aza ny antony, indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-pihetsepo mpahazo ny adolatseto. Ka ireto misy andiny ny ara-tsoratra masina vitsivitsy mba tiana omenanao. Aza donoina fa ireny no niaro an' Jesosy tamin'ny fankam-panahy izay no setrainy ny fahatsiarovana reny tenin'Andriamanitra ireny, ireny andiny ny ara-tsoratra masina ireny. Pitoroteny 12:1 ny anankiray amin'izany. Pitoroteny 12:1 tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao. Ahoana hoe tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izaho. Fandrika ho antsika tanora ilay fiteny mamitaka manao hoe rehefa lehibe mivavaka ary aroty anao rery aloha ny hatanorana, fa tsoina lehibe izany. Tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatanorana.
eo ianao ny tena mila hery de tena mila n'Andriamanitra zany ianao satria miankiny eo ny hoavinao manontolo mihitsy. Ny manaraka dia ao Mpitoroteny 2:7 sy ny 10. Mpitoroteny 2:7 sy ny 10 malaza ity teny ity hain'ny akamaroan'ny tanora kanefa aleo averimberina trano fa mahasoa antsika izany. Mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao. Aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana any amin'izay sitraky ny foninao sy jereny masonao. Nefa misy nefa eto aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetrarehetra izany. Koa esory eo am-ponao ny alahelo avlio tsikasika ny nofinao ny ratsy fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Tsy manakana antsika tsy faly Andriamanitra. Ny tena hafaly antsika sy hafaly antsika maharitra aza ny tena tadiaviny. Saingy manentana antsika izy hifantana izay zavatra rehetra mety mitondra fifaliana ho antsika satria maro amin'izy ireny no anapotika no avintsika. Zay zany. Ary ny farany dia izay voalaza amin'ny Timoty 1:4-12. Timoty 1:4-12. Zao mifivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy, aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny hatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana, amin'ny lafin-javatra sarotsarotra dolonge zany, hatramin'ny fomba fiteny. Iverina mantsy fa ny lehibe ny tena havanana amin'izany, manana fahendrena amin'izany lafin'izany. Kanefa dia entanitsika mba ho fianarana ho an'ny mino, ny tanora indray no fianarana ho an'ny hafa zany, amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao ka hiteny hoe mbola tanora izy ka tsy mahagaga raha manao adalàna ohatran'ireny. Tao anatin'ny fahatanorana tanteraka ny ry Josefa sy ry Daniela sy ny namany telo lahy sy ny maro hafa kanefa namiratra ary mbola malaza miamalaza trany. Eny izay le hoe mifananara raha mbola tao ianio ka ny zokinareo eto natao ananatra anareo fa sady mananatra ny tenany. Mampahery aho koa ny mampahery anareo satria miara-miady sika mandra-patonga ny fandresena farany. Dia izay no ela fa manao mandra-piana vetivety indray ny zokinao Eliandre Mitanso. AWR boîte postale 700 Antananarivo 1 Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia mitoy hatrany ny fandraisantsika lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny boky Isaia mpaminany. Miaraka aminao koa ny namanao mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso, miarabanao no sady manasanao mba aharitra hatramin'ny farany amin'izao fiara-mianatra fohy kanefa inona fahasotsika fitahiana izao. Fanantenana ho amin'ny hoavy, izay indray ny loha hevitra izay nomena ny lesitsika amin'ny ity anio ity, fanantenana ho amin'ny hoavy. Diran'Andriamanitra isika noho ny fahendreny sy ny heriny rehefa nianatra teto fa afaka milaza mialoha lavitra ny zavatra iseho amin'ny alalan'ireo mpaminanina izy, tsy ireo mpaminany sandoka mazava loatra fa ireo mpaminany marina avy amin'Andriamanitra. Etsy andanin'izany dia mampalahelo ny mahita ny amafisan'ny fon'ny olona rehefa tsy te hino n'Andriamanitra izy, ary magaga fa olona laza ho mandalina amin'ny baiboly ihany izy ireny kanefa voafetra tanteraka ny finoany an'Andriamanitra sy ny heriny. Aka ohatra isika, misy ohatra ireo olona izay tsy mino ny nandraisan'i Isaia ny fanambarana meloa avy amin'Andriamanitra. Rehefa nahita ny lazany meloa sy mazava tsara
ny anaran'ny Kirosy. Dia namorona petrakevitra hafa izy ireo ary nilaza fa nisy mpaminany hafa hono antsoina hoe Isaia faharoa velona tamin'ny andron'ny Kirosy. Dia io mpaminany io izy ireo no nanoratra ny Isaia 40 hatramin'ny 490. Everin'izy ireo zany fa notsofana na ny sarana anankiroa ny boky ny Isaia. Takizay no everina hatramin'izay ho natao tamin'ny mpaminany ihany. Raha jerenao amin'ny Hebreo 2:17 Hebreo 2:17 fa inona tokoa moa no natao tamin'ireny mpaminany ireny? Toram-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoina tamin'ny sabatra, ny renireny ny tafy oditrondro sy oditrosy, efa lao ory fadiranovana, nefa izao tontolo izao tsy miendrika eo an-toerany akory. Dia ny renireny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra sy tany an-joy ary tao an-davatany izy. Izany zavatra nitranga tamin'ny reny mpaminany ireny. Eto dia tadiavin'ilay olona izay tsy matoky ny fahendren'Andriamanitra sy ny heriny ho tsofana koa ny boky ny Isaia ho zaraina roa. Dia lazaina fa ny Isaia 40 hatramin'ny 490 dia mpaminany antsoina hoe Isaia faharoa nanoratra azy. Mamenatra zany ry havana kanefa zavatra misy. Ary ny tena mampalahelo dia be ny olona manao tahaka an'izany. Rehefa tsy tratry ny sainy sy ny lojika maha-olona azy dia lazainy fa tsy marina, tsy mitombina sy ny sisa. Dia inaintsony izany moa mahandriamanitra n'Andriamanitra raha tsy inonao fa afaka manambara milono avy izy, afaka manao zavatra izay tsy tratry ny sainao sy ny lojikanao izy. Tsy Andriamanitra tsony izy amin'izay, fa ohatranao ihany. Tsy misy velively ny tantara manamarina ny fisian'ny Isaia faharoa izany ry havana. Afaka mijery ny Baiboly iray manontolo sika fa tsy misy an'izany ao. Raha nisy moa izany dia ahagagantsika ny antony tsy nolazain'ny Baiboly an'izany satria tena zava-dehibe ny afatra entina voarakitra ao anatin'ny Isaia 40 hatramin'ny farany. Na ny soratanan'ny Baiboly tranainy indrindra aza, ny oronan taratasy ny Isaia avy amin'ny Qumran dia tsy ahitana fiatoana manelanelana eo amin'ny Isaia 7:30 sy ny 40 fa mitohy mazava tsara. Ry mpiara-mianatra amiko, mampianatra antsika, mampianatra anao, mampianatra hatoko tsy misy fepetra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ny tenin'Andriamanitra manontolo. Averina ihany. Mijanona tsy ho Andriamanitra, tsy ho ny Andriamanitra raha mety ho tratry ny saintsika avokoa ny fahendreny sy ny fahaiza-manao ananany. Kefa lasa mitovy amintsika izy zany, tsy Andriamanitra tsony. Tsy miova ny afatra fototra ambaran'ny Isaia manerana ny boky ny soratany, afatra izay nampitain'Andriamanitra taminy ary natao antsika. Izao zany afatra izany, ary aoka tsy ho adinitsika. Matokia an'Andriamanitra marina, matokia azy, fa aza miankina amin'ny fahalalànao hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny fitokiana amin'ilay mpanafaka Mesia, Jesosy Kristy, fa aza miankina amin'ny fahefana hafa. Aoka tsy ho adinitsika ary ataovy tsy enjery mihitsy re, izay voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:12. Asan'ny Apôstôly 4:12 412. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azoantsika famonjena. Tsy misy afa-tsy eo amin'i Jesosy irery ihany. Tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azoantsika famonjena. Dikan'izany tsy misy olombelona, na iza, na mpitondra fivavahana io, na mpitondra fanjakana io, na ray aman-dreny io, na zoky olona io, na iza olombelona eto amin'ity tany ity, dia tsy misy azontsika hianteherana azona famonjena. Ary antitra anterina ihany, aza miankina amin'izay mety ho tratry ny sainao mba ho antony
hinonao atokisanao an'andriamanitra na tsia satria mihoatra lavitra noho izay mety ho tratry ny saintsika ny fahafahamanao izany andriamanitsika izany. marina ny fanambarandreo manam-pahaizana momba ny baiboly amin'ny filazana fa miresaka momba ny Asiria ny Isaia 1:7-7, ny 7 hatramin'ny fiafaran'ny boky kosa dia miresaka momba ny fotoana hitoerany vahoaka an'Andriamanitra ho babo any Babilôna. Marina tokoa fa manasongadina fitsarana koa ny Isaia 1 hatramin'ny 7 ary maneho fampiononana kosa ny Isaia 5 ka hatramin'ny 9. Mifandray ireo ary mpaminany ray ihany nanoratra azy ray montolo. Maro ny fampiononana sy toko men'Andriamanitra ao amin'ireo toko ao anatin'izany boky nisoratany Isaia zany, Isaia mpaminany. Ny ao amin'ny Isaia 2:7 ka hatramin'ny 7 sy ny 7:7 ka hatramin'ny 8 ary ny 7:7 ka hatramin'ny 9 dia miresaka ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny Joda noho ny fivadian'izy ireo tamin'Andriamanitra. Mirakitra afatra sarobidy ho antsika avokoa izany rehetrarehetra izany. Rehefa mamaky ireny faminaniana ireny sika, mamaky ny ten'Andriamanitra, dia azadino ny mivavaka mangina, mangataka ny fanan'Andriamanitra hanazava ny sainao. Ary ho hitanao ny fanambarana, ny lesona sarobidy, tsara lavitra noho ny volamena sy ny vatosoa izay mety ho faran'izay lafo vidy indrindra. Omen'Andriamanitra anao izany rehefa angatahanao amin'ny mpanetretena sy amin'ny fo manontolo. Ary eto am-pamaranana dia tia ampahery anao amin'ny fampahirizanao omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny teniny. Tsy mahafoy antsika io Andriamanitra izay efa namoy ny ainy mba hamonjena antsika io. Izao ny teny izay nolazainy tamin'ny zanak'Israely ao amin'ny Levitikosy 4:20 azonao vakiana hatrany amin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Fa izay voalazo eo amin'ny 4:7 sy ny 5 no hovakiantsika. Raha any amin'ny tanin'ny fahavalony izy, zanak'Israely zany, dia tsy ho laviko ary tsy ho alako. Zany hoe na dia lasa babo tahaka ny tany Babilôna aza ny zanak'Israely ka matsiaro an'Andriamanitra, dia tsy ho laviny ary tsy ho alany. Fandrao izy, zao ny toy ny teny, fandrao lany ringana izy rehetra ka rava ny fanekeko taminy, fa izao ny Jehovah Andriamanina. Isika tsiraray avy izay efa nanao fifanekena tamin'Andriamanitra teo amin'ny ranony batisa dia sarobidy manokana aminy. Ary eto dia manao antso amin'ireo izay mbola tsy nanolo tena teo amin'ny ranony batisa mba hanao zany. Asa mangatakandro fa tianao fifanekena vaovao aminao Andriamanitra. Dia izao ny toy ny teny eo amin'ny 5:10 fa nitahiako azy no atserovako ny fanekena tamin'ny razany, izay nentiko ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta teo masony Jentilisa mba ho andriamaniny aho. Izaho ny Jehovah. Ilaintsika ny mamaky matetika ireny teny fikasana ireny mba hampiorina hatrany finoantsika eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.